Ity programa manaraka ity dia novidinina namana mpiara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer. Sasany aminareo ngam'izao tsy mba faly eo amin'ny fiainanareo satria nisy zavatra tsy nety taloha izay niezahana fenina ialana hitsoahana tsy hatrehina tsy voavahanao ka nanala ny fifalianao zany mandra-piverinao mamahaza ny zavatra zany. Mety olona ilainao famelana zany, mety zavatra tsy nety nataonao teo amin'ny fiainanao ary misy fomba izay ahafahanao manety zany fa tsy tianao hiverenana zany ka manakorotana anao. Hitanao nisy fotoana teo amin'ny fiainako izay fotoana melohan'ny fiainako tamin'ny Dave, rehefa nangalatra vola tamin'ny orinasa izay niasako aho dia nanambady lehilahy izay mpangala-botra dia nilaza tamiko izy mba angalatra vola amin'ny orinasa io dia nitsoaka ny tanàna izay ka nandeha tamin'ny fanjakana hafa. Ary tao aorian'ny famatorako tamin'ny fanarana an'Andriamanitra taona ny taty aoriana, nanambady an'i Dave dia nananjanaka amin'izao taona 790. Andriamanitra ny atsoa ao ministera indray andro na tsiaro aho fa Andriamanitra nanazava tamiko fa mila miverina aho ka miatrika izany toerana izany ka mamerina ny vola ka milaza izay nataoko. Izaho matahotra amin'izany satria io izao dia ahoana raha migadra aho? Ahoana raha ity? Ahoana raha izatsy? Hitanao isaky ny vonona hiatrika zavatra eo amin'ny fiainanao ianao dia misy foana ireo izay ataony devoly sakana anaty lohanao. Dia niverina aho ka nanazava ny zava-nisy. Laza taminy fa kristianina aho, tsapako hoe Andriamanitra nanery ahy mba hamerenako indray ireo vola. Dia hitako fa nananjan'izy ireo azy zany. Mila mandozy izay nangalariko aho tompona andraikitra amin'izany. Ny olona tsy manaja antsika raha mandositra isika, nanaja antsika izy raha hoy isika hoe diso aho, fona aho. Izany tompona andraikitra. Tsy tokony nataoko izany, tsy tokony nanao ohatr'izany aho. Matetika isika miezaka mihery mitsoaka foana. Dia nisy fotoana teo amin'ny fiainako Andriamanitra niteny tamiko fa mila mihaona amin'indraiko aho ilay tsiambaratelo ratsy izay nitoetra foana tao tokantranonay. Tsy nisy olona nilazako akory ilay fanolanana, ireo fanararaotana ary izao izay natahotra fatratra indraiko. Izany hoe tena natahotra sy nangovotra aho rehefa manakaiky azy. Tena hevitra amin'io dia niresaka aminy hoe mila miresaka isika amin'izay nataonao, izay zava-mampatahotra tsy hita hiverina izany. Fa avy ny andro izay nilasan'Andriamanitra hoe anio ny andro. Nandeha aho, nataoko izany. Tsy milaza aminareo izay tokony atao aho, miankina amin'izay lazain'Andriamanitra anao. Tsy milaza aho fa nangalatra ianao no mila manao izay nataoko, tsy milaza koa fa tsy tokony hanao koa. Milaza fotsiny aho fa misy zavatra tsy hatrehantsika manahirana antsika dia indraindray alevintsika ka tsy haintsika akory hoe manahirana antsika. Fa misy zavatra manahirana antsika ka namelohantsika ny zavatra rehetra, fa misy ireo zavatra tsy afaka hiverenantsika amboarina. Ny an'ny ataontsika dia mangata-pamelana. Fa misy fotoana angatan'Andriamanitra ny vidiny amintsika. Inonareo ve izany? Izao manana mpanara-maso any ivelany ihany satria izao ianao mihevitra ireo zavatra rehetra tsy vita teo amin'ny fiainanao. Dia ohatrany hoe Andriamanitra tsy haiko akory na tokony hoe tao androany na tsy. Tena mahafinaritra ny mamoaka izay avy ao anaty ao. Afaka amin'ireny. Azonao? Miala fotsiny amin'ireny. Amin'ny Samuela 2:12 dia misy ny tantaran'ny Davida mpanjaka izay lavony jangajanga namono ny vadindra vehivavy izay avy nijangajangana izy. Davida mpanjaka izany ilay tiany tompo ilay nilazany hoe voasitr'Andriamanitra aho mpiandry-ondry, nanoratra hira maro, nanoratra ireo salamo. Eto izy nanao fahotana lehibe. Tsitra amin'izany fa isan'ny teboka tsara nilazan'ny Baiboly hoe raha ny mpanjaka tokony hiady, Davida nijanona tao an-trano. Izay tsy tokony ataony izany inoko fa mety akamono kely, fa lailana kely,
fa raha tokony ady miaraka amin'ny olona izy dia hiatrika ny fahavalo arak'izay dia nijanona tao an-trano tena hitany batseba avy ao an-tranony nandro izy izay ilay fahalavony raha tany amin'izay tokony isy azy izy a dao zao ny ankamaroanareo tsy manana olana raha am-piangonana analady maraina izay tokony isy anareo ny ankamaroanareo tsy manana olana raha mandany fotoana amin'Andriamanitra ny maraina satria izay no izy misy lanjany hoe tokony ho izy na dia izany azy Davida lehilahy lehiben'Andriamanitra ilay nilazan'Andriamanitra hoe Davida ilay olona araky ny foko tsy nataony fotsiny ilay fahotany fa nandritry ny taona nataony tanteraka izay fomba natinoany izany dia nikika azy tao izany mihitsy fa izy izay nataony dia tena fanaontsika foana na ilitety izany na iliteroa izany matetika izy manilika asany devoly tsy haiko ny mahazo ny fifaliako naniraka olona Andriamanitra hiteny amin'ny Davida antsoina hoe Natana ny hevitry mbetsaka ao Andriamanitra maniraka olona hiteny amintsika maniraka olona izy hiteny amintsika ny olantsika dia tezitra isika amin'izy ireny hoenao hoe hoenao koa ingetsy tanteraka dao zao ngamba Andriamanitra maniraka eto androany hiteny amin'ny olona ilaza olana eo amin'ny fiainanao tsy ataoko izay satria hoe mahafinaritra izany ataoko izany satria izaho mihoatra ny zavatra rehetra tiako ny olona azo izay hahafatesan'i Jesosy ho an'izy ireo tiako hanam-piadanana ianao sy fahamarinana sy fifaliana ao amin'ny fanahy masina tiako kristiana mamokatra ireharehan'Andriamanitra ianao amen ny lalana tokana hitrangana izany dia ny ahafahako manampy miteny ny olanao sy manampy izany miery ny mitsoaka misy karazana fomba maro hitsoahantsika ireny ho resantsika androany amin'ireo fomba ialantsika amin'ireny fa androany dia tiako indrindra ny miresaka ny fitondratena ratsitsika miatrika ny nofontsika ihany miatrika sy miady ny fahotantsika izao aza misaina kory hoe ianona ny tokony hoety izao androany dia nyty izao no tena zavatra tsara ho an'ny vadiko tokony hoety izao ny reniko androany izao tsy oro zareo fa ianao no eo dia tsy tiako akory ianao hiaino izany salany ho an'ny olon-kafa anao ty ary Andriamanitra manana zavatra ho lazaina amin'ny olon-drehetra Samuela faharotoko faharoambifolo dia ny voalohany Jehovah naniraka Natana ao amin'ny Davida tonga tao aminy ka nanao taminy hoe nisy lehilahy roa tao an-tanàna iray ny iray manan-karena ny iray mahantra ilay mpanan-karena nanana biby maro fa ilay mahantra tsy nanana afa-tsy zanak'ondry vavy iray novidiany sy nitrotrony foana tombo teo aminy sy ny zanany io niara-ny hinana ny sakafony zory tamin'ny fisotro ny toetra tao tratrany nataony toy ny zanany vavy dia nisy vahiny tao amin'ilay manan-karena ary mba tsy hakany amin'ny ombona ny ondry nikarakarahany ho an'ilay vahiny tao aminy dia nalainy ny ondry vavin'ilay mahantra ka namboariny ho an'ny vahininy dia tezitra mafy tamin'izany lehilahy izany Davida nanao tamin'ny Natana hoe raha velona koa Jehovah tsy maintsy atao maty izany lehilahy izany alohany avy efatreny ny ondry vavokely satria izy nanao izany ka tsy mba nitsetra dia hoy Natana tamin'ny Davida ianao izany olo izany magaga mihitsy hoe atraizana hitantsika ny tsy mety amin'ny hafa nefa tsy jerefantsika ny olana eo amin'ny fiainantsika arak'izany ary dia zavatra iray tena ampiasain'ny Satana foana ankoatra ny tsy ampitombony atsika ny ampijereny atsika foana ny tsy mety eo amin'ny hafa teo anatrehan'izany dia tsy vovahantsika ny olantsika izao ny zavatra tokony heverinao androany ninona tsy mety amin'ny olon-kafa tsy hisy azonao ataony amin'izany
fa nananao hevitra tsy hanova azy, fifosana azy ireo tsy hanova azy. Matetika na miteny azy ianao tsy manova azy ireo akory. Andriamanitra ihany no manova olona, satria izy ihany no afaka miditra ao anatsika ka manova antsika avy any anatiny. Fa afaka miara-miasa amin'ny fanahy masina ka mamela azy hanova izay tiantsika hiova. Ary lazaiko anareo ny marina fantatra izany tamin'izay niainako. Dia mihevitra ianao izao fa raha izany foana tsy miova tsy afaka nifaly ianao. Ka lazaiko anao izao raha tena miova ianao afaka nifaly ianao ninona taony. Ianao izany Davida ny bebaka. Andriamanitra ny toy nampiasa azy na dia nisy akony teo amin'ny fiainany ary izay rehetra nataony. Le nofo be fitondran-tena ara-nofo nampiasainao teo amin'ny fiainanao taloha, izay tsy natrehinao, izay tokony natrehinao. Korintiana voalohany 7:1-1 milaza fony mbola zaza ao dia niteny tahaka ny zaza, ny hevitra tahaka ny zaza, ny saina tahaka ny zaza fa no ny tonga lehibe ao dia nariako ny fahazazana. Dia tiako ho an'ny olona sasany eto androany ny hanatrika ilay toerany famondrano eo amin'ny fiainanao, izay ilazanao raha tonga kristiana ihany ao dia tena havitrika tokoa, tanteraka, tena kristiana, matotra. Dia hianatra ny hanahaka ny Kristy amin'ny fitondran-tena, raha izany no zavatra farany tokony ataoko. Raha afaka ampiasain'Andriamanitra ny teniko androano anareo mba hanao karazana fampanantenana amin'Andriamanitra ka tsy hiverina aminy izany. Ny fotoanako eto dia vaombiazana be raha mbola etokoa aho. Karazana fahotaninana no resantsika androany, tsy resaka ilay lehibe indrindra aho akory. Tsy misy hevitra hahafahanao mandroba banky akory rehefa miala eto ianao androany. Tsy hanao izany tokoa ianao. Tsy hoe andeha hangalatranana any am-mpivarotra, fa azo antoka fa hitsikera sy monomonina mandra-parivin'ny andro. Ngamba mahakasika ny fivoriana teto mihitsy. Ngamba ianao mety efa nifosasy ny tsara ny hafa, manan-kevitra izay tsy tianao ananana satria tena marina ny hevitra anananao dia tsisy antony hidiranao mihitsy. Ngamba ianao manana fikomiana kely amin'ny fitondrana, noana kely, titena kely, isan-dratsy kely, tsy famelana kely, fialonana kely, fanirian-dratsy, atezerana, fisarahana, olana, amamona. Ngamba ianao tsy mankasitraka sy tsy misaotra fa mankany am-piangonana. Zaho mankany aho mandray isam-bolana, reraka mihitsy aho mahareny kristianina milaza amiko fa mankany am-piangonana sy mijery ny adalana ataon'izy ireo. Raha tia handeha mafy ianao mitondra ny fiaranao dia esory izay manavesatra azy. Isaky ny mandeha miasa ianao ka mandany ora roa amin'ny andronao eo amin'ny telefona sy misurfa amin'ny web dia esory ny lakroa eo amin'ny vozonao. Tsy misy tokony ho zava-dehibe amintsika mihoatra ny fahamarinantsika manokana.
tiako ny lazany davida hoe mandeha amin'ny fahamarinako ao an-tranoko aho dia tiako izany tsy mampiseho fotsiny ho an'ny olo-kafa izy fa ambadiky ny varavarana koa eo amin'ny tsy hitan'ny olona dia mbola nanao ezaka ny amin'izay inony fa marina nanan'izany fahatsorana izany izy teo amin'ny fiainany rehefa nanota dia nihery an'Andriamanitra misy eo amin'ny olona izany isaoran'Andriamanitra fa vaovao isa-maraina ny famindrapony tena sarotra androany ny tady olona iteny hoe atsoiko ianao raha pitso dia hanao izany izy leo izany zavatra izany raha tsy ilaza amiko izay marina ianao dia aza miteny fotsiny izao tea lalan'Andriamanitra ve ianao sa tea lala fotsiny izay afaka ataon'Andriamanitra aminao hitanao nandalo foana aho teo amin'ny fiainako izay nylazan'Andriamanitra tsy tiako ianao angataka amiko zavatra iray tsy nomeko lalana meloha zavatra iray tiako eno avy aminareo dia mila nao Andriamanitra dia nomboka hiteny azy ao Andriamanitra mila miova tokoa ianao zao Andriamanitra tena mila petsaka anao aho zaho dia zerako ny devolo dia Andriamanitra mivavaka ambany ministerako zao oka ihany Andriamanitra tena mila nao aho dia izao nandeha ny enim-bolana tsy navelan'Andriamanitra angataka mihitsy aho raha nangataka dia toy ny misy taolatrondro ny tentako dia nianatra ny jerendrika Andriamanitra fa tsy ny tanany dia hitanao fa rehefa mitady an'Andriamanitra ianao dia ny tanany koa mitsotra foana fa raha avy ianao ka mitady fotsiny izay afaka ataony fa tsy mitady azy ianao dia ianao izany no ara-nofo foana zaza tsy matotra kristianina ara-nofo izay hitomany foana eo amin'ny varavaran'ny lanitra tsy miresaka ny famonjenao aho famonjenao tsy miankina ny fitondran-tena tsaranao fa miankina ny fahafatesana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny rana latsany teo amin'ny hazo fijaliana fa lazaiko anareo izay resantsika eto izao anio miresaka sika hoe atraizany ankafizanao ny lalana anam-piadanana ve ianao anam-pifaliana koa ve ho voahaja ve ianao amovo tsara ve ianao hijery ianao ve ny olona ka anao hoe tianana ny anananao sy hijery ianao izy ka anao hoe petsara velatsia Filipianina 4:15 tamin'izany Paoly nanoratra hoe nihevitra aho fa nanoratra betsaka sy lehibe amin'ny testamenta vaovao izy anefa Paoly nilaza eo amin'ny 10:10 amin'ny Filipianina 4:7 raha ny amiko manokana dia mba ho fantatra tokoa izy izao efa fantany Andriamanitra dia izao ny olona efa nahalalan'Andriamanitra tia halala azy mihoatra lalana kokoa landalina trany izao ary nanaovantsika azy tiako hitanao eo amin'ny ity écran ity lavalava kely fa ilay teny dia mahafinaritra raha ny amiko manokana dia mba ho fantatra tokoa izy mba hafahako mandroso tonga akaiky lalina zatra azy mahita sy mahalala ary mahatakatra ny ohatry ny tenany mahery lavitra sy mazava kokoa ary mba hafahako mahalala ny heriny amin'izay izay miboboka eo amin'ny fitsanganany izany dia miasa amin'ireo mihina sy mba hafahako mizara ny fiaretany ho tonga fiovana foana amin'ny fanahy ho tahaka azy mihitsy tamin'ny fahafatesana amin'ny fanantenahana ary raha mety aza ny azona ara-panahy sy moraly fitsanganana izay manandratra ahy miala avy amin'ny maty na mitoetra amin'ny nofo aza aho izao Paoly dia tsy laza fotsiny ho mila fitsanganana hoy izy fantatro fa mila miaritra ho azona izany
voalaza koalina fa tsy misy karazana azy fijaliana. Jesosy maty noho ny fahotantsika fa isika koa mila maty ihany koa. Ianao dia mila maty amin'ny fifosana, ianao dia mila maty ny amin'ny atezerana. Ianao dia mila manetry tena ka manomboka mamela ny olona izay nandratra anao, satria ny marina nanao ny tsy nety mihoatra ny hafa ianao. Izao misy olona eo ambany io miara-manaiky amiko izany. Manaiky izany ve ianareo? Jereo ny olana dia tsy hitantsika ny ataontsika satria sahirana mijery izay ataony isika. Mijery ny hafa amin'ny alalan'ny lopa isika, fa mijery ny tenantsika amin'ny alalan'ny fitaratra tsara sy kely. Dia tsy misy fialan-tsiny ho anao miaina toy izany fa marina foana ny ahy. Izany hoe zavatra soratan'i Paoly eto dia hoe tsapako ny fitiavan'ny olona. Eo amin'ny toko 7 izy ary mba ho hita eo aminy aho. Efa fantany eo amin'ny Kristy izy, efa mampianatra olon-kafa sahady izy ny amin'ny hoe any Kristy. Kanefa eto izy milaza fa ary mba ho hita ho aminy aho, tsy ny ananako famarinana amin'ny tenako, ilay atao famarinana izay azo avy amin'ny asa tsara, fa ilay famarinana izay nomeny. Paoly nitady fifoazana lalina ny lazany fa tsinotsinona izy raha tsisy an'Andriamanitra. Lazaiko anao ny marina, sika tsy tena miditra lalina, nefa amin'ny alaliny tsy milaza hoe mihodina fotsiny. Tsapanao ilay izy, tsapanao ilay izy. Tsy izay no resako eto. Miresaka fandehanana amin'ny fanahy aho, tsy mandeha araka ny nofo. Miresaka fiainana lalina aho, mihoatra izay ilainao, izay verinao sy izay tsapanao. Miresaka ny fanomezanao ny fiainanao azy aho, ka raha tokony hiteny amin'Andriamanitra ireo zavatra ianisa maraina izay tokony arovanao, laza hoe tiao Andriamanitra, inona nataoko anao androany? Inona no ilainao ahy androany, Tompo? Iza no piko? Iza no pahireziko? Iza no kasitrahako? Mandra-paharivon'ny andro, Andriamanitra, tiako ny fiainan'ny olona ho tsara androany satria izaho velona sy miaina. Enao ao, mandra-paharivan'ny andro, tiako tsara ny fiainan'ny olona satria izaho velona sy miaina. Mandany andro loatra amin'ny fiainako aho zao, dia tsy tianao izany intsony aho. Ary mba ho hita ho aminy aho, hoy Paoly, nanana ny rehetra aho, olona fianarana, isan'ny olona ambony aho. Mino aho fa manambola izy koa mihoatra ny fariseo, izany hoe ohatra ny faratapon'ny atoko-pivavahana, dia hoy izy, ainareo daholo izany dia Pupu. mihoatra ilay tombony tsisy vidiny amin'ny fahalalana sy ny fahitana azy ao aminy, miditra lalaminy. Mety aminao no manalo ireo zavatra sasany amin'ny fiainanao izay manakona anao amin'Andriamanitra. Raha sahiranao n'Andriamanitra ianao dia misy amin'ny fandaram-potoananao tokony hajanona, ary io tsy Andriamanitra. Aza manandrana akory hampiditra n'Andriamanitra amin'ny fotoananao, ampiasao ny fotoananao anakaiky azy. Zao Efesiana 4:15. Aoka ny fiainantsika anio ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra. Teny marina, manao ny marina, miaina marina, tafy fitiavana, andeha hitombo amin'ny fomba rehetra, amin'ny zavatra rehetra ao amin'izay lohany. Androany mino aho fa Andriamanitra tian'io fahamarinana amin'ny tsirairay avy amintsika. Fotoana tokony hijanonana izao ka nomboana miatrika ny olana.
ity programa manaraka ity dia novidinina manam-piara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer.